Fa eo amin'ny eto amin'ny ligina Analamanga kosa indray dia niditra teo amin'ny andro fahadimy ny fifaninanana tamin'ny ity fiandohan'ny herinandro ity fidina tompon-daka baolina kitra diviziona voalohany izy teo lalao roa no tanterahana tamin'izany fotoana izany. Lalao roa tamin'ireo fito tokony atao ihany vita hatramin'ny farany nandritra ny andro fahadimy ny fiadinan'ny tompon-daka ny ligina Analamanga taranja baolina kitra sokajy diviziona voalohany. Ny andro ny alatsinainy 20 novambra lasa teo aloha dia tsy afaka nalefa ireo lalao roa voalohany tokony nionan'ny SC Michel sy ny SG Mada CFFA sy FFC noho ny fahatongavan'ny filohan'ny FIFA teto Andrenivohitra. Koatray dia resin'ny ekipan'ny Disciple FC tamin'ny satokana rainy ohatra ny ekipan'ny Fossa Junior Espoir. Torak izany ihany koa ny andro ny talata dia lalao iray tamin'ireo efatra tokony atao ihany no totosa hatramin'ny farany. Ny satatra ny fionana ny andro ny talata ny fionan'ny ekipan'ny Mivin FC sy ny Kinga Sport. Tamin'izany no nanamotsana ny ekipan'ny Mivin FC ny Kinga Sport tamin'ny 7-0. Ny ekipan'ny Mivin izay lasa nitarika vonjomaika tao riny ny andro fahadimy iny. Ny valy araka izany niezaka nataon'ny mpitatana sy ny mpanazatra ity ekipa ity. Hatramin'ny fotoana ny fironany tokoa mantsy dia sambany no nitazona ny laharana voalohany ity ekipan'ny Mivin FC ity raha ho an'ny fifaninanana sokajy diviziona voalohany eto Analamanga. Narak'izay dia noravain'ny orana teo amin'ny minitra faharoa amby enimpolo ny lalaon'ny Netfoot sy ny SCT. Efa nitarika tamin'ny sarainy ohatra moa ny ekipan'ny Netfoot ny alohan'ny faharavan'ny lalao io. Hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra ny fotoana hanohizana na hamerenana io lalao tsy vita io. Mbola tsy fantatra ihany koa raha averina ohatran'ohatra anatin'ny 90 minitra ny lalao na ho tohizana manomboka amin'ny minitra faharoa amby enimpolo ary ho tazomina ny sarainy ohatra. Tsy afaka no tanterahana tahaka izany ihany koa ny fionana teo amin'ny ekipan'ny Knapsa Sport Tanasy ny Cospn. Nasaika voatazona tamin'ny asa fampandriana fahalemana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna avokoa mantsy ireo polisy mandrafitra ny ekipan'ny Cospn. Ary farany dia tsy maintsy ahemitra amin'ny fotoana manaraka ihany koa ny fifandonan'ny ekipan'ny Osika Foot sy ny CFTFC. Ity lalao farany ity izay tena nandrasan'ny mpanaraka ny fifaninanana eto Analamanga rehetra. Raha ny fantatra dia amin'ny herinandro avy izao vao averina ireo lalao tsy vita ireo. Izany dia noho ny tsy fisian'ny kianja ahafahana milalao.